fampiofanana arak'asa aloha hevitra avoisika androany. Misy safidy maromaro ve amin'ny fampiofanana arak'asa eny amin'ny faritra misy anao? Aminay tsisy, mbola ambanivohitra dia tsy dia misy any. Misy ny fananasa eto amintsika eto Antsirabe Vakinankaratra. Misy eto. Misy maro dia maro tokoa eto amin'ny faritra Vakinankaratra efa hatramin'ny ela mihitsy. Tsy misy mihitsy aty aminay. Tsy dia misy aloha raha eto misy anay. Mila fampiofanana arak'asa manokana avy any amin'ny faritra misy anao, inona avy? Tena ilana tsara mihitsy ilay izy. Fambolena, fiompiana, zay fampianarana mihitsy zany, any amin'ny fampianarana mihitsy, any amin'ny fotony mihitsy zany. Raha amin'ny vaninandro iainantsika ankehitriny moa zany dia hita hoe tena hita sahirana ny ankizy, indrindra ho an'ny tanora sy ny zava-tsy ampy taona. Ilaina tena ilaina satria manampy bebe kokoa amin'ny lafin'ny fiainana andavanandro zany, eo amin'ny lafin'ny atao hoe fitadiavana arak'asa ary mety tsy ho sarotra amin'intsony rehefa misy ny zavatra tadiavina. Dia izay ny ilainan'ilay resaka fiofanana arak'asa zany. Tsara be mihitsy zao raha misy any. Raha ny eto amintsika dia ilana mihitsy ny fiofanana arak'asa raha eto amin'ny Vakinankaratra. Tena ilaina mihitsy ny fiofanana arak'asa satria mampandrosoana ny faritra. Tena ilaina ny fiofanana arak'asa satria mba ahafahan'ny tsirairay mba mahazo fahaiza-manao zany eo amin'ny sehatry ny ara-pivelomana na amin'ny asa izay atao. Tokony misy fiofanana mandraitra siana satria be vehivavy petraka fotsiny tsy manambady nefa tsy manaka mpivelomana. Mila dia mila misy tokoa ny olona satria be dia be ny olona zany tsy mahay asa fa tsy asa madinika. Dia mila fiofanana arak'asa izy ohatra zao ohatra ny hoe ny fitondrana mamily fiara, karakara miasa amina orinasa ireny, mampiasa masinina amina orinasa. Zany. Ahoana ny hevitrao tokony hofanana arak'asa dia 14 ka hatramin'ny 16 taona sahady ve ny ankizy? Raha tena izy aloha tokony hirotsaka izy satria amin'izao fotoana ny teknôlôjia efa enza dia mila zany ohatra hoe mila vonona foana ianao zany amin'ilay izy. Ilaina satria raha atao hoe tokony fotoana irenireny havana nefa tokony havitana zavatra dia tena ilaina tokoa ny fiofanana arak'asa. Raha amiko aloha dia tokony hirotsaka alohan'ny fanana arak'asa ny zazavao manomboka 14 taona. Tsy satria mbola kely izy fa tokony any amin'ny université izy vao mirotsaka. Raha ny fijeriko azy aloha mihazakazaka be zany ny ataontsika hoe ny teknôlôjia amin'izao sy ny fiainana. Dia mino aho fa raha ny fomba fijeriko manokana ilaina ka ilaina ohatra ny hoe tsy dia amin'ny resaka taona loatra ilay izy fa raha hoe te hivoatra aingana ianao zany dia ilaina ny 14 taona ary ianao dia efa manomboka. Aleo 19 taona ny ankizy vao miasa satria izy amin'iny izy matomatotra kokoa. 19 taona aloha zany mety satria raha 14 taona ohatra ny lasa loha loatra. Heverinao fa isan'ny loharanom-pandrosoana ny faritra misy anao ve izany fampiofanana arak'asa zany dia amin'ny sehatra inona? Loharanon fampandrosoana ny lohan'ny fiofanana arak'asa raha mety eny. Raha ohatra ny anay aloha zao dia mpanazy elektrônika ny atao eto Vakinankaratra. Tena loharanon fandrosoana mihitsy. Rafitra misy zay mpandrafitra zay kokoa misy. Tena azo lazaina mihitsy hoe loharanon fandrosoana satria raha ohatra ny fahitako azy aloha anisany nampandroso ny faritra maro dia maro fisian'ireny fiofanana ireny. Moa hitako hoe na le ankizy ara na le tanora amin'izao fotoana zany tena mila an'ilay izy satria manohana an'ilay zavatra takiny ilay izy dia mba ahafahany manana ny aviny mamiratra. Maro dia maro aloha no azoko lazaina fa ho antsika zany zay tea fantatra dia matetika moa zareo zany manao an'ilay resaka publicité sy ny tariny ireny dia afaka mandalo aty amin'ny faritra Vakinankaratra ianao fa tena maro ny eto Antsirabe manokana faritra Vakinankaratra. Loharanom-pandrosoana kosa ny arak'asa satria mahavelona ny olona amin'ny arak'asa, ny ara-pivelomana. Tena ilaina mihitsy ny fiofanana arak'asa mba hampisy lentan'ilay asa amin'ny ankapobeny mihitsy.